ka alatsinainy ianao miaraka aminay manaraka an'ity fandarana ity dia efatrandro sisa dia hivalinao tanteraka izany taona 2024 izany koa manolotra ny firarian-tsosahady ho antsika rehetra miaraba manokana dada fara ihany koa tonga soa eto fandarana dia miaraba aminao ihany koa fi ary miaraba anao izany amin'izao taona vaovao izao tompoko lasy sy tompoko vavy sabakaka amin'ny famango ony ny mpamango mototra vankina koa mototra ary ny rahona amin'ny famangy isaky miona kosa dia mitomany fa tsy menakavy kosa raha miona ety dia toy ny fodilamena mamangy ray lovy ka ny mpamangy misiotsikoka ary mivangina kosa mirahira samy faly ny dikan'izany koa dia amikafaliany tanteraka no iarabana tsika vaoka tsy valovolo manerana Madagasikara sy tonisy fahalatsika ity nahatratra indray an'izao taona vaovao zao faly tsy menakavy satria tsy matona foe haveriko atenaina nitahiny ilay ray be vity any an-danitra ka nahatratra indray taona vaovao ty nahazo tombonandro mpahavelomana isika menakavy ary dia marary anareo mba ho tratra ny taona arivo mitsingeringerinay indray ary hoarahandimby hoarahampara hoarahampahasoavana ary hoarahany hafaliana ihany koa ny isika menakavy ao anatin'izao taona vaovao zao ikane ity taona diavitsika ity mba ho tao mpifaliana tao mpahasambarana mba tao mpampiazana ho tao mpifankatiavana ihany koa satria ny fitiavana no feny fataterahana ary fitiavana ihany koa no fe mifamatotra asika menakavy eto amin'ity nosy malalatsika ity io zany dia hoy amanao hoe raha mandeha miantsinany eny anareo ikioka ny fiadanana raha mandeha miakadrifana kosa dia ho lavitry ny fahafakisana raha mandeha mena varatra ny fahasoavana ny iraratra raha mandeha mena tsimo Andriamanitra tsy anatina misora tompoko lahy makasitraka tompoko vavy izay arahaba nataony dada fara teo izay amin'izao tontaona vaovao izao dia sady nahitana firarian-tsoa ihany koa inona avy ny tao anatiny dada fara sara angamba ianao misy manazava amin'ny mpijery antsika hoe inona daholo izao ny tao anatiny izay kabary fo nataonao teo izay zany hoe ny tao anatin'ilay kabary fo zany fi dia ranomarina dia ny taona iray manontolo iny zay zany tena izy ny taona iray manontolo hoe engan'ity taona tia mba izao ahitantsika an'izao ahitantsika izao dia ao anatin'ilay taona iray manontolo zay zany finofiny ilay firarian-tsoa fa toy ilay tsika miteny zao ihany akory fa mandritra ny taona ny firarian-tsoa iny isaky ny alatsinainy fahaefatra farany volana moa isika sahala amin'izao dia manao famotinana fohy ireo lesona namena nandritra ny volana desambra ka ny fanontaniana avy any ampijery dada fara no izahantsika valiana atao anaty fandarana androany ny fanontaniana voalohany dia hoe rehefa manao taridresaka na iaraba taona vaovao any amin'ny toeram-piasana na eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka na any an-tsekoly ihany koa manahoana izay endriky ny taridresaka zay satria dada fara ny tentety hoe mahafanafana ilay taridresaka anahoana zany tena hoe endrika sy ny toetra ny taridresaka fanao rehefa fotoam-pifaliana zava-dehibe tokoa ilay taridresaka fi satria ny taridresaka zany dia misitona sahady ny mpiaino ho any amin'ilay zavatra izay holazainao sy ambaranao ka raha taona vaovao zany zao ny fiampiarabana ho ataon'ireo mponina isatsokajiny avy dia tokony hanana taridresaka fifaliana ary fifaliana somary mafanafana ihany tokoa no atao amin'izay fotoana izay zay ilay taridresaka ao anatin'ny ranjakabary indray dada fara rehefa tony taona misy ny asina sy ny arahaba raha jerena nefa ny rafitry ny kabary ao anaty savaravina no ahitana le hoe asina ao an'Andriamanitra sy ny arahaba amin'izay fotoana izay izy le findra makaty amin'ny ranjakabary ny fanontaniana avy any ampijery dia hoe manao asina sy arahaba indrova izy ahoana ny fiketrany raha ny marina aloha dia tsy tokony hisy asina sy arahaba indrova satria raha voavita mihitsy zany ny fialan-tsiny dia tokony ilaza hoe izay no ela dia avy hatrany dia aravadika ranjany tanteraka zay ao tsiny ny tena fiarabana fa tsy misy fiaraba kely sy araba vaventy fa ao amin'izay ny tena tokony ho ranjany fiarabana ary manana ny lanja satria na dia le fitena fotsiny hoe samotratry no avy aza zany dia fa mampiavaka an'io ranjakabary io isan'ny lesona narahantsika teto ihany koa ny fetriny raha toka taliana orinasa ny mamaly na ray aman-dreny no mamaly na ny mpampianatra no mamaly eo amin'ilay hoe vita ny fisaorana misy ny ataoko hoe firarian-tsoa dia le anatranatra ny fanontaniam-pijery antsika dia hoe izay anatranatra zay hoe miovaova isaky ny toerana na toeram-piasana na eo anivon'ny fianakaviana na eny amin'ny toeran-tsekoly tokony atao foana ve zany le anatra rehefa misaotra le ray aman-dreny tokony atao foana io ary tsy le ray aman-dreny azy zany fa reo rehetra le mifampiaraba amin'io ary miovaova marina io
satria ataoko hoe sy ara-politika zao ny fampiaraba hafa ny azy anatahatra ataony eo raha ny ampiangonana ny fampiaraba hafa ny anatahatra ataony eo raha fiaraba atao hoe orinasa ny fampiaraba hafa ny zavatra ataony eo raha ankizy mpampianatra no fampiaraba hafa ny anatra ho atao eo ka miova araka zay zany le anatra na de firahitsoko azy de miova araka zay kevitra farany ara-tolotro dada farany reo mpanaraka ny fandarina mikasika an'ity hoe fiarabana tonotona vaovao ty ny sofokevitra zany zay ataoko teny hoe aoka mba anandanja zany fampiarabana izany satria ivalona tanteraka iny tsy vitanao intsony mandraka zay intaona rasy iny io zany de tokony aoka anandanja satria ny antony hoe zay zavatra tsy mety rehetra teo amin'ny fiainana teo ka mba avalona manaraka ny taona lasa rehetra iny fa fiainam-baovao indray no dinganina na ho atao na ho diavina amin'ny taona manaraka izay no mahatonga hoe tokony anandanja ny fampiarabana taom-baovao io dia isaorany dada farany araka tamintsika nandritra ty volana desambra tya mametraka ny mandra-piona vetivety amin'ny dada fara mandra-piona inkofy ny mandra-piona aminao fijery aloha mbola tsy atolotra anao eto fa mbola tsy farana fandaratsika ny taona 2024 no mety ny farana fa ny fandaratsika mbola mitoetrany fa iny avy any amin'iny faritra atsinana nosy iny no arosanao avy eo ato anatin'ny ratsampandarina tsy asa mialary ny filohan'ny sampana korana automasina ipika no entina aminao manahoana ny fiainany andavanandro nahoana na tonga ny anarany hoe pika ary mavitrika ve izy eo amin'ny fikambana-pika bareto Madagasikara ity fanadihadintino amaly anao zay fianontaniana rehetra zay mivelatra manerina nosy ny fikambana-pika bareto Madagasikara ka ho an'ny faritany Tomasina manokana dia efa taona maromaro zao no mitsangana taty an-toerana ny sampana-pika bary isany nikolokolo sy nampiroborobo ny fanandratana ny teny malagasy amin'ny alalan'ny kabary irakotondramanana Albert manambady amanjanaka izy ary efatra mianadany zanany pika no afantaran'ny olona azy pika sary sady pika bary Pakasary no asako ary fotopika no fahafantaran'ny olona Tomasina amin'izany asako mampakasary azany pakasary anao sady pika bary le pika avy amin'le sary ve samy hoe pika bary samy diko mihitsy ny pika satria rasenasena manao jeu de carte ianao dia ny couleur pika no ambony indrindra samy diko ihany koa ny pika satria voninkazo ela mba malazo ireny pika ireny dia mahatsiaro foana rehefa makasary manao hoe hopiko amin'izay milaza fahavononana dia izay ny safidanako hoe pika tatoriny dia lasa hoe vadika hoe pika bary amin'izay ipika fitoana zao ianao no lasa pika bary azo zayna hoe zandry indrindra aloha satria eo amin'ny telo taona eo zay tena ny atsako kabary hatramin'ny nikabary pika efa ho telo taona zao dia nianosongadina izy teo amin'ny fiarahamonina nisy azy atrany hoe niatsako kabary dia asongadiny olona ho ray aman-dreny ary hototeny ary miavaka indrindra samy asako rehefa hoe andeha kabary ary dia finaritra mihitsy faly midirana foana rehefa manoloana kabary hita miavaka ihany koa izy amin'ny toeram-piasany andavanandro tena hita amin'ny fiainana zany le hoe pikabary eo amin'le tsy tonga dia vatravatra trano fa hoe teny hoe manana ohatra hoe mibedy raha fa fiainalangana vonany le teny hita misoratra amin'ny fiainana foana zany le pikabary